sy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sy isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fasisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ranolotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra tsika mahasapan'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahanao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fagnier. Vonjeo izahay ry Tompo Andriamanitray ka angony avy amin'ireo hafa firenena mba hidera ny anaranao masiny sy faly amin'ny fiderananao. Salamo 5:1. Ankafaliagna ankaravoagna no anolorana fiarabagna amintsika jiaby izay magnaraka tsy tapaka ity onjam-peon'ny radio Fagnier mamontsika ity, izay onjam-peo mamitambatra antsika ho iray sady onjam-peo mitady mandrakariva ny anitatra ny fanjakan'Andriamanitra eto amin'ity dioseze mamontsika ity. Isoranay ianao izay mankamamy sy mankafiry fampianarana sy toritenin'ny Monseigneur Archevêque eto amin'ity onjam-peon'ny radio Fagnier ity. Toloranay fiarabagna antsika eo vejiaby tratran'izao alahady 4 mandavantaona amin'ny taona de izao amin'ity taona 2024 ity. Koa amin'izao alahady 4 mandavantaona izao dia toloran'ny eglizy loha hevitra isika ny hoe masoandro be lohataona ny fitiavan'Andriamanitra ka tsy mifidy olon-kosoavy. Ndeo renesitsika irevaky teny masina atolotry ny eglizy amintsika izay arahana fampianarana sy toriteny avy amin'ny Monseigneur Archevêque ray aman-drenitsika. Boky Jeremia mpaminany. Tamin'ny andron'ny Josiasa dia tonga tamiko ny tenin'ny Tompo nanao hoe: efa fantatro talohany namoronana anao tao amboka ianao, ary raha mbola tsy naloky ny kibondreninao ianao dia efa noamariniko no tendreky ho mpaminany ho an'ny firenena. Misikina ianao, mitsangana, ary lazao aminy izay rehetra andidiko anao. Aza mangovitra eo anatrehany, fandrao ataoko mangovitra eo anatrehany ianao. Indra ho anio manao anao tanàna mimanda, andry vy ary mandavarahana eo anatrehan'ny tany rehetra, eo anatrehan'ny mpanjakan'ny Joda sy ny mpifehy eo aminy, eo anatrehan'ny mpisorona, eo anatrehan'ny vahoakany. Iady aminao izy ireo, nefa tsy hahefa na inona aminao, satria mombanao aho, amonjy anao aho. Zany ary ny tenin'ny Tompo,
isoarana ny Andriamanitra. Fiadanana iavona ivimbina mitsili ni mahanta sinyulu timeni ibamurita kusufungurana makahanja nifanapahani kautumi maswandra mangulana dehanahakanyandoni viluna sinigurana tanifalunaka aminandrolemuni niradini arimandra pavatini bulala dialisi fane pahalemala laburalisi venu tanteraka masinda nusisitanini arinununu valaparilini nangirafinu bakahavanoni nantowanikesilavulefuna napanzakarehetani andefana Dianuka hanefani etani tulizani nyanya tsinanana dianatuna nuluta asina alekula ya wanachehani nipanzaka zimisha vakavaka wavirantirene nishatukuni bali ya kifatena panupuni enisharanena wanjemanisha sana kamuni tunjofyadanana vamanzaka mina ya pityavana manamazina menifanarini Mafali Kristi mafali amalelu mafali Kristi mafali amalelu. Vaky teny masiny faroe taratasy voalohany masinday Paoly apôstôly ho an'ny kristianina tany Korinto. Ry kristianina havana, ny fanomezana ambony indrindra no ireo mafy, dia izao lalina tsara indrindra atoroko anareo izao. Na dia miteny amin'ny fiten'olona sy ny anjely aza hao, nefa tsy manana ny fitiavana, dia tonga varahina maneno sy kipantsina mikarantsana fotsiny aho. Na dia nahazo fanomezana aminany aza hao, ka mahalala ny zava-miafiny rehetra, sy manana ny fahalalana rehetra, ary manana ny finoana rehetra, hatramin'ny mahafindra tendrombohitra aza, raha tsy manana ny fitiavana, dia tsinitsinina hao. Na dia zaraiko ho an'ny mahantra aza ny fananako rehetra, ka tolotro odorana mba amin'ny tenako, raha tsy manana ny fitiavana hao, dia tsy mahasoa ahy akory izany rehetra izany. Ny fitiavana dia sady maharo-po no malemy fagnahy. Ny fitiavana dia tsy mialogna, tsy manaonao foana, tsy mieboebo, tsy manao ny tsy mendrika, tsy mitady ny ho azy, tsy mora tezitra, tsy manao andolo-po, tsy mifaly noho ny tsy marigny ataony olona, fa mifaly noho ny fahamarinany. Manalatsiny ny zavatra rehetra, mino ny zavatra rehetra, manantena ny zavatra rehetra, mandefitra ny zavatra rehetra.
Ny fitiavagna dia tsy anam-pantaperana, fa ny fahamarinana kosa dia isy farany. Ny fitenenana fiteny tsy fantatra dia itsahatra, ary ny fahalalana dia hiato, satria tapany ny fahalalantsika, tapany ny fahaminaniantsika, ka rehefa tonga ny feno dia foana ny tapany. Fony mbola zaza aho dia ny teny toy zaza, ny hevitra toy ny zaza, ny saina toy ny zaza. Fa noho ny lehilahy aho dia nialako ny fanahin-jaza. Ankehitriny mizaha ao amin'ny fitaratra isika ka tsy mahita mazava, fa rahatr'izay ifanatrika. Ankehitriny tapany no fantatro, fa rahatr'izay alala tsara toy ny nafantarana ahy aho. Ary ankehitriny ireto telo ireto no mitoetra: ny finoana, ny fanantenana, ny fitiavagna. Fa ny fitiavagna no lehibe indrindra amin'ireo. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra. Kristi vavao mafaly velogno. Alleluia, alleluia, velogno. Kristi vavao mafaly velogno. Alleluia, alleluia, velogno. Kristi vavao mafaly velogno. Alleluia, alleluia, velogno. Kristi vavao mafaly velogno. Alleluia. Ombantsika mianakavany ny Tompo ho tanteraka tokoana izany. Evanjely masiny dia Jesosy Kristy nosoratany Masindà Luka, voninahitra ny eo anao ry Tompo. Izy koa fa vita ny famakiana teny nataon'i Jesosy tao amin'ny bokin'i Isaia mpaminany, dia nifantoko taminazy tany avokoa ny mason'olo jiaby tagnatin'ny sinagoga tao. Ke dia vaky ny volagny Jesosy tamindreo, ary karaha ty volagna anazy: iny any ty efa tanteraka eo amin'ny sofinareo izay soratra masiny zegny ary nankalaza azy olo jiaby, sady lany fagnahy noho ny tenim-pahasoavagna naboakany vavanazy, ke hoy zareo taminazy: tsy zanaky Josefa igny ty? Ary hoy kosa Jesosy tamindreo: marigny izy koa tsy ataonareo aminaka edy le obolagna n'olo hoe: dokotera, ampahivagna maloha tegnanao. Ny raha jiaby mahagaga regninay nataonao tany Kafarnaoma igny, mbo ataovy aminay eto amin'ny tany nabeanao koa. Dia nitohizan'i Jesosy koa hoe: volaniko marigny aminareo fa tsy misy mpaminany ajaigny amin'ny tany nabe azy. Ary volaniko marigny aminareo koa fa maro ny mpitondran-tegna tamin'ny Israely tamin'ny andron'ny Elia. Izy koa nijanogno ny androgno 3 taogno sy 9 mbolagna ny oran'andra, ke voan'ny mosary azo mafo tany jiaby. Nefa tamin'izy ireo tsy nisy nagniragnany Elia na dia viavy araiky aza, fô tamin'ilay vehivavy mpitondran-tegna tany Serepta agny amin'ny tany Sidona ihany no nagniragna azy. Ary be koa no boka tao amin'ny Israely tamin'ny andron'ny Elizea, tamin'ny andron'ny Elizea mpaminany. Nefa tsy nisy sitragna na araiky aza fa inamana sy reiriana ihany. Dia neloko
tezitry mafy izy rehetra tao amin'ny sinagoga ary naharegny izegny raha jiaby nivolagny izegny. Ny tafatsangana nandroaka azy hiala amin'ny tanàgna sady nitondra azy agny an-tampony tendrombohitra zay horegny amin'ny tanàna mba habiribiriny agny antevagna. Fô namakivaky teo anivon'izy ireo izy dia lasa. Izany ary kankalazaontsika ny tenin'ny Tompo, derany eo anao ry Kristy. Ry kristianina havana, tena ao anatin'ny fivelomana ny mandavataona tokoa isika izao. Nantitrateritsika zany tamin'ny alahady lasa teo raha niresaka mikasika ny ansom-pitiavan'Andriamanitra isika, raha nandinika ny vokasion Jesoa ary nilazaisika fa izao vanim-potoana izao fandaliana-ponoana mba hahatonga asika ho kristianina, izany hoe ananareo toetra izay nananan'i Jesoa. Ka tamin'ny alahady lasa teo dia noalaliantsika sara ny vokasion Jesoa raha izy nilaza teo anivon'ny fitempoly, ato amiko ny fanahin'ny Tompo irainao itorony vaovao mafaly. Izany no natitranteritsika tamin'ny alahady lasa teo, ka mampandinika sika ihany koa ny vocation sika ary mbola toizasika moa zay. Ary ny vocation sika dia anahaka an Jesoa, ary raha manahaka an Jesoa sika dia kristianina, ary dia rehefa kristianina isika dia i anambara any Kristy eo ampiarabelona amintsika. Ary zay no irisika ho vokatry nyzao synôda irahantsika manatanteraka izao. Ka amin'izao alahady faefatra zao ary ry kristianina havana dia miditra lalindalina tokoa isika, mianso asika tokoa Andriamanitra mba iomina ny olona rehetra, satria Andriamanitra araky ny lohevitra olaliantsika amin'izao alahady faefatra zao dia tahaka ny masoandro be leo taona ny fitiavany, ka tsy mifidy olona osoavina izy, izany hoe mianso asika olo raika ao amin'ny Andriamanitra. Ary zay no irisika, ary io no afatra napetraka ny Papa amin'ny antsiklika ny Fratelli Tutti mba ho piraitam-po isika ziaby. Tsy mikombona tokoa manko ny finoana fa maniraka katolika aho araky ny averimberisika, ka zaraiko zay inoko katolika aho, ankalazaiko zay inoko. Izany voalaza rehetra zany no nalaliantsika tamin'ny alahady lasa teo, ary io no votoatiny ny dinika rehetra ataosika amin'izao synôda zao, zay miainga any amin'ny fianakaviana mba ho eglizy kely miara-dalana tokoa ny fianakaviasika sirairay avy, ka ahatonga sika ho olon-dehibe amin'ny finoana, anana nyizay finoana ivelomasika maha-katolika asika zay. Ry kristianina hava malala, mianso asika tokoa Andriamanitra, mianso olona izoro vavolombelona, anambara manodidina ny fitiavan'Andriamanitra. Io no lazainy masin-dapoly amin'ny vakiteny faharoa, fa io fitiavana io no lehibe indrindra ho izy raha nahary asika Andriamanitra, dia nahary asika tokoa hitovy endrika aminy. Ka Andriamanitra tokana olona telo dia manambara fa fiombonana izy, fa tsy fiombonana mikombona nefa, satria fitiavana. Ka izay no tarafin'ny eglizy, maha fianakaviana ny eglizy, ary zay no maha fianakaviam-be ny eglizy, ary ny izay ihany koa no maha olo raika sika ziaby. Ka averimberina matetika izay, satria fototra ny fiainansika. Hoy masin-dazoany amin'ny taratasy ny soatana, raha mity sika
dia eo anivosika Andriamanitra. Matoary ny kristianina ava-malala mikorontana sy zarizary ny fiainantsika dia satria sy eo anivo ny fiainansika Andriamanitra ary sivo ny fiainansika. Izany endrika, izany no itovizasika endrika amin'Andriamanitra. Ary izay ihany koa ny mbola antitra tery ny vakiteny voalohany androany. Nansoan'Andriamanitra Jeremia ka nirainy eo anivon'ny mpiarabelona aminy ho mpaminany ho an'ny firenena. Ny mpaminany ho ansika dia sy hoe ny mahalala ny ho avy araka nefa antitra terisika matetika izany, fa ny mahampaminany ny mpaminany, ny fototra voalohany mahampaminany ny mpaminany dia izy malala ny sitrak'Andriamanitra ary manambara izany amin'ny mpiarabelona. Jeremia ary amin'ny vakiteny voalohany dia nirain'Andriamanitra anambara ny sitrany amin'ny vahoakany. Torak'izany koa Jesoa ao amin'ny evanjely, toteny teo amin'ny olona Jesoa ka gaga reo nahita azy ary velom-panontaniana azy hoe izy io moa sy zanaky Josefa, sy eto amintsika ve ny rahalahiny sy ny anabaviny? Fampianarana ho ansika izany. Irain'Andriamanitra isika eo anivon'ny mpiarabelona amintsika, eo anivon'ny fiainankaviasika. Indraindray tokoa mety sy raisin'ireo manodidina antsika ireny fampianarana reny, kanefa sy izay nooka ho vato misakana sy izorosika amin'ny vavolombelona amin'ny fiainasika. Ary izay indrindra matetika miseho zany noho ny enamaso, noho ny tahotra dia sy saisika, satria fantatra sika fa matetika no nireo manodidina ansika ihany no manakivy ansika ary manarasy asika azy, manasaso asika, ary dia samy laza ireny matetika iza moa io, iza izy io mba mianakendry sy niaraka tamintsika teto ve izy io? Nefa sy ataosika ho vato misakana izany ho isika. Ary fantatra sika ihany koa ny tantarany masindahy Paoly fa aoka ho feno lay reziky tao amin'ny Paoly isika, lay angovo vokatry ny fanahy masina tao amin'ny Paoly, ka natonga azy nametraka sara fa zavatra telo ny fototra ny fiainansika. Voalohany dia ny fitiavana, satria mampiombona ansika amin'Andriamanitra izay, ary mahatonga sika hoendrik'Andriamanitra eo mpiarabelona amintsika raha maneho ny fitiavana sika. Inona moa ny dikan'izay? Manana fahafoizana, vonina hanompo, ka amin'izay mikasaka mandrakariva izay fandraisana amin'ny hafa ao anatin'ny fifankatiavana, anasoa ny hafa, ahafoy ho an'ny hafa ary isimbona ny hafa, ikasaka mandrakariva ny soiombonana. Ary izany no maha génération mpanorina ansika, satria mifanasoa, manasoa na ny zavaboary zany na ny tontolo mpiainansika, ka mahafoy mba anasoa, anasara. Zay no vocation no arian'Andriamanitra asika, ary zay nitovizasika endrika amin'Andriamanitra. Sarovy ary ry kristianina havana fa mila mahay manararoatra zao sinoda izao, ary sika ametraka n'izany fahaizana mahafoy ary mifahaizana mifanasoa sy mifampisimina izany, ary atombosika eo amin'ny fiainakaviana eglizy kely izany, ka ho eglizy miaradia tokoa isika. Oko fantasika fa amin'ny fanorenana ataosika vokatry izao sinode izao dia mila mijery akaiky ny tontolo iainansikisika, ny tontolo iainansika izay averiberisika matetika fa efa potika. Fotoana fizerena azy indrindra izao, fahavaratra izao, ka aoka mba hiova ny fifandraisasika amin'ny tontolo iainansika, ka toy izay ho mpifahavalo isika dia mba ho zary mpiavana amin'ny zavaboary, ka ny zavaboary voakolokolosika ary ny zavaboary anasoasika.
fa indrisy raha mijery ny zava-misy amin'izao sika dia mifanohitra amin'izany satria ny zava-boary potika ary sika mizaly noho ny toetrandro zay tena niova tanteraka ka mila fahafoizana isika ary izay ny tena fanehoam-pitiavana avy amintsika alavirina ireny motro sy ny kapa ala ka mahafaty ny zava-boary fa ezasika izay avelinazy ka tonga nyty diosezysika ity ho dioseze mainso tokoa ary dia verimberina amintsika moa izany ka engany mba ho lasaka ao am-posika ka amin'izay anatanteraka tokoa isika satria dia samy mahalala isika ny vokadrasin'izao zava-misy iainasika izany sy misahatra isika no mahita ireny zerikanina mavo milahatra ireny manambara fa sy zarizary ny rano nefa fantatra sika fa ny rano manambara haina ka noho izany zary sy zarizary koa ny aisika ary eo ty korontana virus zay mangeza sika amin'izao fotoana izao ny fampanjaka sika ary ny fitiavana ny fahafoizana ny fahaizasika miaro ny tontolo iainansika ny zava-boary mba sy hopotika dia mitondra sika amin'ny tena fiarovana ny aina ary miboiboika ny rano vokatry n'izay fahaizasika mikazy ny zava-boary zay raha miaro ny ala isika dia miaro ny aina satria araky ny averimbery sika matetika izay mandory tanety tsy hoe mamono tanindrazana mandory tanindrazana fa mamono aina mamono taranaka noho ny fitiavana fahafoizana noho isika mitady soany hafa dia vonina isika mikolokolo ny tontolo iainansika ary dia manjary mampivelatra sika ny zava-boary ary dia izay no kendresika amin'ny dioseze mainso ary anisany tsy maintsy ataosika amin'izao synôda fafito izao ny faharoa ambaran'ny masin-dapoly dia ny fahamarinana fantatra sika koa ny mikasika ny resaka fahamarinana fa indrindra amin'izao andro iainasika izao vokatry ny mampaminany asika ny sy maintsy izy roa sika amin'ny fahamarinana ny fizarana ny sitrak'Andriamanitra ny fanambarana ny sitrak'Andriamanitra dia maniraka sika izoro amin'ny fahamarinana na dia mafy azy zany ary mampavoza ny marina ihany no ahafahasika mampizoro fiainana vaovao ny fampanjakana ny rariny sy ny isiny vokatry ny fitiavana sy ny fahamarinana ao anatin'ny fihavanana sady kristianina no malagasy miainga avy amin'ny fifampitokisana no mitondra sika ho taranaka mpanorina tokoa sy misy ny fifampitokisana raha sy eo ny marina raha ny lainga sy ny fitapitaka ary ny risoriso reny dia fantatra sika fa korontana no miseho ary rehefa korontana no miseho dia zary herisetra no manjaka raha ny marina kosa nefa no ampanjaka isika dia fataro fa ny marina no manafaka sika ary mampionona ansika ka tanteraka ny ambaran'ny synôda amin'izao dia ny hoe eglizy miaradia eglizy olo velomin'ny batemy ka miombona mandray an-tanana iraina ho tabernakla velona ka miova ny fifandraisasika samysika ka toy izay ao anatin'ny herisetra sy ny fitapitaka dia tontolo mpiainana mivelatra sy mampivelatra ny maha-olona manontolo sy ny olon-drehetra ny fahatelo ampianarin'ny masinday Paoly asika ao amin'ny vakiteny faharoa dia ny fanantenana ary azo lazaina ary fa vokatry ny finoana eo anivon'ny tontolo mpiainansika
ny atao hoe fanantenana, satria ny olona manam-pinoana dia manana vina mipetraka tsara, ary ny vina mipetraka tsara dia izay mampaminany azy araky ny sitrak'Andriamanitra, ary ny sitrak'Andriamanitra dia ny ahasambatra asika, ary izay vina mitondra amin'ny fahasambarana izay no manentana asika ka feno fanantenana isika na dia eo aza ny zavatra mifaomaofao, satria fantatra ny lalakombana. Izay no entin'ny finoana, izay no entin'ny fitiavana, satria mahafantatra ny lalakombana, satria Jesosy Kristy ny lalana sy fahamarinana ary fiainana, ary izay no mamelombelona mandrakariva ny fanantenana ao amin'ny fiainasika, ka na dia eo aza ny zava-manahirana, na dia eo aza ny fahoriana, dia fantatra fa sy io ny farany fa i Jesosy izay nandresy ny rasy, ka i Jesosy no fanantenasika. Noho izany dia na dia maro aza ny zavatra mifaomaofao araky ny voalazasika teo, dia ao anatisika ao ny fiadanan'i Kristy sy ilay fiadanany izao tontolo izao, fa araky ny averimberisika ilay fiadanana fandriam-pahalema vokatry ny etraketraka sy ny fanjakazakana sy ny famoretana, fa vokatry ny tontolo mpinoana, ka mahafantatra fa sy izay mampizaly sy ny fahoriana no mifarany fa i Jesosy nandresy ny fahafatesana, nandresy ny rasy, ka feno fanantenana, satria mazava ny hoavy, ary izay fahazavan'ny hoavy izay no fanantenana manentana ao am-po. Ny fotom-pampianarana tiany Eglizy roso amintsika ry kristiana ava malala amin'izao Alahady fa 4 mandavataona zao, dia sy inona fa ansoina isika ho mpaminany tahaka ny Jeremia, ampivondrona ny vahoaka izay azo lazaina fa mizaly ankehitriny, ansoina isika ho mpaminany ho an'ny firenena na dia sarotra azy izany. Na i Jesosy azy araky ny lazaisika teo am-pendohany, rehefa nizoro nanambara ny sitrak'Andriamanitra dia nisy nanenjika azy, ary dia avy eo amin'ny manodidina azy aza no nanenjika azy, ka aza gaga isika ho isika amin'ny fiainansika ny finoana raha misy tady hanenjika asika, hanarasa isika, satria vavolombelona isika manambara ny mahazanak'Andriamanitra, ka na dia eo azy ireo manasaso na manarasa mizoro isika sy ataosika hakivy izany, ary izay no ilaysika hifampidinihana amin'izao sinoda izao, mba hanampy asika hivahatra tsara amin'izay finoana izay. Entany mpinoana isika araky ny lazain'ny masin-dapoly ao amin'ny vakiteny izay vondrena isika teo, entan'ilay fitiavana, satria noarin'Andriamanitra itovianika aminy, ka manambara ny endrik'Andriamanitra mipiarabelona ambara sika amin'ny ataosika izany, ary izay no mitondra sika eo amin'ny fanantenana, na dia maro aza ilay fahakiviana araky voalaza sika teo. Ny fitiavana araky nambara sika koa dia fahafoizana, fanompona, ary hiezaka hanasoa sy hanasimbina ny hafa ampizoroana n'izay generation mpanorina sika izay. Ilay fanorenana ny tontolo iainana ka hierovantsika ny zavaboary, ny fanorenana ny tontolo mpiainana ao anatin'ny fahamarinana, ampanjakana ny rariny sy ny isiny, ary ny fanorenana ny tontolo mpinoana ao anatin'ny fanantenana no tanjonao katsaisika amin'izao fetrehasika ny sinoda izao, ka engany ireny ezaka irahasika manao ireny hitondra sika amin'ny fanorenana ny fianakaviam-benjanahary, amin'ny frately toto, amin'ny fanorenana ny mahaolo raika sika ziaby ao anatin'izay fiarovana sy ny fanorenana ny tranobe iombonana. Ry Jesosy Kristy Tompo, teo anivon'ny mpiarabelona aminao dia maro ny olona sy nasapa na nafantatra fa hainao tokoa no lalana sy fahamarinana ary fiainana, ary misy aza ny nanenjika anao sy miafina aminao
fa mbola izany no mitranga eo amin'ny fiainanay amin'izao fotoana izao. Maniry ho génération mpanorina izahay miaraka aminao fandindra amin'izao synôda izao, mba ho eglizy miaradia miombona mandray an-tanana irainaka ho tabernakla velona manorina ny tranobe iombonana. Engany irosaka aminay tokoa ny fahasoavanao sy ny fanahinao masina, ahafanay mandresy ireny toetra mahatonga anay ho mpandrava sy mpanakorontana ary feno avinavina sy fitiavatena ireny. Ho resenay ireny ka ho zary mendrika ny mahazanak'Andriamanitra tokoa aneny fiainanay. Ho Kristy mpiarabelona izahay, ho mpaminany izara fahamarinana sy fanantenana ary mizara fitiavana eo amin'ny manodidina anay araka ny torohevitra arosiny eglizy anay androany. Ho fianakaviana iray ao aminao ane izahay, olo raika ao aminao tokoa, satria masoandro be lohataona ny fitiavanao ka tsy mifidy olo soavina. Masiny Maria reno mila vavaka avy aminao izahay, mila rady avy aminao miatrika izao synôda izao, satria maniry ho eglizy mpampianatra sy mpaminany eo anivon'izao tontolo izao. Matetika noho izahay mavozo dia sy vonina mandray ary manilikilika azy. Matoky ny vavaka avy aminao izahay. Masinday Josefo aza velanao irery izahay, toanao mivavakao fa ray mpiaro ny eglizy eran-tany ianao. Aoko tanteraka izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Tsy isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoatsika sandrivaky, sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoatsika sandrivaky, sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatranisika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, sy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ran'olotra ny aina, olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra tsika mahasapan'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania.